mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mpifanina no era-banantsika tratra ity talata fahasivy ny volana septambra ity ny mofana izay voalahatra ho antsika dia ny bokin'ny salamo fadifito 500 salamo fadimy amby zato andiny fafito amby telopolo ka hatramindiny fadimy amby efapolo vakitika aminaran'i Jesosy ary dia nitondra ny olony nivoaka izy sady nampahazo azy volafotsy sy volamena ary tsy nisy nangozozina dia iray koza tamin'ny fireneny. Faly Egipta tamin'ny nahalasanany fa efa nahazo azy ny fahatahorana ireo. Namelatra rahona ho fialokalofana izy ary afo fanazavana noho ny alina. Nangataka izy ireo dia nahatonga papelika izy ary mofon-danitra no namokisany azy. Nanokatra ny vatolampy izy dia nigororona ny rano ka nandrika tamin'ny tany maina ho renirano. Fa nahatsiaro ny tenin'ny masina sy Abrahama mpanompony izy dia nitondra ny olony hivoaka tamin'ny fifaliana izy ary nivoafidiny tamin'ny fiompiana ka dia nanome azy ny taniny jentin'isy izy ary nandova ny vitan'ny firenena maro reny mba hitandremany ny didiny sy ankatoavan'ny lalàny. Haleloia. Ny ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no ho fahamarinana. Amen. Ity salamo fadimy amby zato ity moa dia salamo fitaomana ny zanak'Israely hidera sy hisaotra an'Andriamanitra. Ary ny fomba ny taoman'ilay mpanao salamo ny zanak'Israely hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra dia fampatsiahivana ny tantara. Fampatsiahivana ny tantara izay nitondran'Andriamanitra ny zanak'Israely ary tsy tantara fitantara fa ny fiandohan'ny fireneny Israely mihitsy zany hoe ny nivoahany tao amin'ny tany Egipta no tsiahivony ity salamo fadimy amby zato ity. Amin'ny andinina fito amby telopolo ka hatramin'ny andinina fadimy amby efapolo dia misy lafin-javatra izay notsongainy ilay mpanao salamo tamin'ireo zavatra niainana nandritra ny efapolo taona tany anefitra. Be dia be zany hoe efapolo taona tany anefitra zany. Fa notsongain'ilay mpanao salamo kosa ireo lafin-javatra vitsivitsy izay misy ampahany amin'izany mofina antsika anio. Notsongaina mba tsy ho adinoin'ny zanak'Israely mihitsy. Ary dia raha mamaky izany mofina izany isika izay zara ho antsika izany andininy fito amby telopolo ka hatramin'ny efapolo dia misy lafin-javatra izay tsy nadinoina. Inona ilay tsy nadinoina ny zanak'Israely na tsy tokony nadinoina ny zanak'Israely na notsongaina ilay mpanao salamo mba tsy ho adino. Voalohany dia ny zanak'Israely izay Andriamanitra nampahazo azy volafotsy sy volamena. Raha mamaky ny tantara isika dia nomen'ny Egiptianina ny zanak'Israely ireo volafotsy sy volamena ireo. Ary dia nisy nentiny nivoaka avy tany Egipta zany avy amin'ireo avy amin'ireo Egiptianina. Ndika izany dia lay asan'Andriamanitra. Hoy izy manao hoe Andriamanitra nge no nanome ireo volafotsy sy volamena ireo. Dia ilay mpanao salamo tsy ho adino ny zanak'Israely ary tsy ho adinointsika dia izao rehefa miteny hoe volafotsy sy volamena dia midika an'izay harena izay. Dia asehon'ny mpanao salamo zany fa Andriamanitra no loharano-karena. Avy amin'Andriamanitra ny harena, avy amin'Andriamanitra ny volafotsy sy ny volamena. Mety ho adinontsika mantsy indraindray fa iverintsika fa hoy izao tontolo izao na ny fiezahantsika na mety ho hafetsentsika sanatry ny vava no iverintsika ho mampahana-karena antsika. Fa ny mpanao salamo dia milaza eto fa Andriamanitra ny mampahana-karena. Ary izay dia naletiky ny salamo mihitsy ao amin'ny zanak'Israely manao hoe io Andriamanitra io loharanon'ny harena, loharanon'ny fitahiana, loharanon'ny fifaliana ao anatin'izany harena izany. Ary hain'Andriamanitra atao ny manome harena ny olona amin'ny fomban'izy Andriamanitra
na tany Egypta ny zanak'Israely tany amin'ny toerana nanadevozana fa naangona volafotsy sy volamena izy. De tia no tsapa ny zanak'Israely ary tia ny zotra maso no tsapantsika fa rehefa tay atsika Andriamanitra na aiza misy atsika na toerana aiza misy atsika de zao rehefa tian'Andriamanitra ny anome arenantsika de manome atsika izy. Ary zay no aseho ny andininy fahatelo fito amby telopolo manao hoe nampahazo azy volafotsy sy volamena. Ilay nampahazo le matontena nampahazo de zao nampahavokatra ny asany, nanambina azy, nanome azy, nanolotra azy volafotsy sy volamena Andriamanitra. Izay le hoe fahasoavana zany eto le volafotsy sy volamena nomeny Andriamanitra tam'izany zanak'Israely natany tany amin'ny fahababona. Fa ny faharoa zay tsy hivy ny mpanao salamo mihitsy mba tsy ho adonon'ny mpanompon'Andriamanitra ny hoe tsy ny arena sy ny volafotsy ihany zay avy amin'Andriamanitra ny tsy tokony adonoina ny arenany zay eo aminy de avy amin'Andriamanitra. Fa ny faharoa de zao zay tsy tiany ho adonona mihitsy koa dia ny fahasalamana. Izy manao hoe tsy nisy nangozozo zany salama namakivaky hevitra ny zanak'Israely tany haiange zany raha avany amin'ny raha ohatra ka avy any Egypta zay efa nisy ny siansa tamin'ny andron'ny nandalovan'ny zanak'Israely tany Egypta de efa nafantatra nisy toeram-pitsaboana tany Egypta, nisy fanafody, nisy fahalalana, efa nisy civilisation. Zany no nilozany zanak'Israely ary noentin'Andriamanitra namakivaky ny hevitra izy. Fa izao tsy nangozozo izy. Midika zany de zao tsy lay toerana misy ny zanak'Israely akory ny zava-dehibe. Fa na de any amin'ny hevitra azy izy de zao salama ny zanak'Israely. Tsy nangozozo izy. Dia izay toetsainy zay koa ny tian'ny mpanao salamo tsy ho adonontsika mihitsy. Fa naiza toerana misy atsika, na inona toe-javatra manodidina atsika de zao rehefa hitay atsika Andriamanitra de mitay atsika izy. Tsy mangozozo, salama, ny fahasalamana, ny herim-batana io, eny eritsaina sy herim-panahy koa de avy amin'Andriamanitra. Tandray ny olona midodododo mitady fomba maro samihafa mba hanana herin-tsaina na herim-batana, fa eto de zao aseho ny mpanao salamo fa fanomezana avy amin'Andriamanitra io fahasalamana io herim-batana io. Ary de tsy tiany mihitsy ho adinony zanak'Israely zany ka tena tsy hivy manao hoe na hanenefitra ary ianao na inona karazan-javatra lalovanao de zao aza donoina fa io fahasalamana io avy amin'Andriamanitra. Fa ny fahatelo zay asehon'ity mpanao salamo ty ka tsy tiany tsy tiany ho adinony zanak'Israely mihitsy dia ny ataontsika hoe ny fahatsarany ny tontolo iainana, ny fitahina ao anatin'ny tontolo iainana masika. Any anefitra ny zanak'Israely mafana be amin'ny andro, mangatsiaka be amin'ny alina. Zany hoe lay tontolo iainana zany la hevitra zany de zao efa mifanohitra amin'ny fiainany zanak'Israely. Tsy misy olona tokony ho velona any anefitra. Tsy natao honenan'ny olombelona any anefitra, tsy natao honenan'ny velona any anefitra mazava ho azy. Saingy nentin'Andriamanitra tany anefitra ny zanak'Israely. Toy ny milaza hoe nandalo fahafatesana ny zanak'Israely mba ho tonga ao amin'ny fiainana rehefa tonga ao amin'ny tany Kanana. Toy ny milaza fitsanganana amin'ny maty ny famakivakiana ny hevitra ka tonga ao amin'ny tany Kanana. Toy ny milaza fandresena ny fahafatesana, zay ny dikan'ilay hoe hevitra. Kanefa tao anatin'io hevitra io, tao anatin'io zavatsarotra io, hevitra zay tsy azo nonenan'ny olona. Toy ny filazan'ny mpanao salamo hoe namelatra rahona sy fialokalofana izy. Ary afy fanazavana no ny ala. Mamakivaky nisy Exodus toko fa 7:20 tsika de mba hatadidy tsara hoe Andriamanitra de andriafo amin'ny alina ary andrahona amin'ny etoandro. Zany hoe misy rahona manome alokaloka ny zanak'Israely satria maina ny andro amin'ny etoandro de misy rahona. Tsy de tena mahita an'izany loatra ny anefitra isika. Ny antony satria ny rahona ange avy amin'ny amandony de tsisy rahona any anefitra. Fa ny mahagaga de zao nisy rahona tany anefitra mba ampisy alokaloka ny zanak'Israely nandritra ny 900 taona io de teo io rahona io. Amin'ny alina indray any anefitra de mangatsiaka be. Saingy zao nisy andriafo izay nanome hafanana ny zanak'Israely. Inona ny dikan'izany? Dika zany de zao manao hoe naiza toerana misy ianao,
aza donoina mihitsy na ao anatin'ny tany zay ngazana aza na ao anatin'ny tontolo zay mety ho tsy mahavelona mihitsy ara de zao miaro Andriamanitra fiarovana ao anatin'ny tontolo iainana zay mety ho tsy aisana aina intsony de zao Andriamanitra miaro. Tsy tiany mpanao salama ary tsy tiany soatra masina mihitsy ny ahatserovantsika ho irery ao anatin'ny sarotra fa tiany ho tsaroantsika fa eo Andriamanitra ao anatin'io sarotra izay nandrovantsika io de eo Andriamanitra. Tsy tiany mpanao salama ary tsy tiany soatra masina mihitsy ny anadinoantsika ny fanatrehan'Andriamanitra atsika ao anatin'ny sarotra, tsy eo anatin'ny fitahiana ihany, tsy eo anatin'ny famirapiratana ihany maheo an'Andriamanitra ka hiterenantsika mandrakariva hoe ny fahasoavan'Andriamanitra matoy izao fa na ao anatin'ny sarotra eo indrindra Andriamanitra araka ity mpanao salama ity. Fa lafy-javatra zay tsy tiany mpanao salama koa ary tiany mpanao salama ho tsaroany ny zanak'Israely ary ny tsoadiny tsika de zao mamelona sy manome sakafo Andriamanitra. Io hanina ho antsika io sakafo sika io de avy amin'Andriamanitra. Hoy izy manao hoe aza donoina fa tany anefitra ny zanak'Israely de nomen'Andriamanitra eny izy, nomen'Andriamanitra mofon-danitra izy. Tsaroantsika tsara ny bokin'ny Exodosy izay nitaraina ny zanak'Israely tamin'Andriamanitra manao hoe leo antony mofo tony zay matsy ny mana fa zay mba te hihinan-keny zay nianta tamin'Andriamanitra hoe na tsy hanena ny Egypte zay fa zay mba leo zay fa mba hameo hena tena nidongo fotsiny tamin'Andriamanitra ny zanak'Israely. Saingy zao Andriamanitra azo iantana satria raha izy ka dia nomen'Andriamanitra papelika karazana tsipoy ny zanak'Israely ary de nihinana izany nandritry ny 70 taona tany anefitra. Inona ny hevitra zany? Andriamanitra manome sakafo sahaza ho an'ny olona. Tsy mampamiratra ny olona amin'ny arena ihany izy na koa manome fahasalamana sy hery-tanjaka ny olona na loharano hery sy ny fahatanjana na koa mety hoe manatrika ny olona amin'ny fotoana sarotra ao anatin'ny fiarahamonina mety na tontolo iainana mety ho mifanohitra am'izay mety ho fahasalaman'ny olona tsy zay ihany ataon'Andriamanitra fa manome sakafo Andriamanitra, mamelona ny mpanompony Andriamanitra de aza donoina zany de avako malala. Aza donoina fa ny Andriamanitra ao mamelona anao, ny Andriamanitra ao mikarakara anao. Hitantsika eo amin'ny Jesosy nge zany tsaroantsika tsara ny mpianatra rehefa tany anefitra nanaraka an'i Jesosy tany anefitra ny ireo mpiainy toroteny ireo vahoaka maro nanaraka an'i Jesosy tany anefitra ary rehefa tany anefitra de vita ny toroteny, vita ny fampianaran'i Jesosy hitantsika miverimberina am'zao amin'ny firazantsara sinoptika jaona toko fahenina motery manazava azy koa azy dia nanazava ny mpianatra alefaso mody reo olona reo Jesosy de hoy Jesosy aty anefitra ve avelanao izy tsy honoana de hoy mpianatra aiza koa nefa nahitana vato aty alefaso izy any amin'ny tanàna manodidina fa tsisy nina aty anefitra de hoy Jesosy omenareo anina izy. Jesosy namoky ny vahoaka niaino azy tamin'ny mofo dimy sy azan-drandroa hoy ny tantaran'ny firazantsara sinoptika. Inona ny tiana ampitaina am'izany? Ny olona miaino ny tenin'Andriamanitra, ny olona makafy ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra, ny olona miaina tamana ny fiarahana amin'Andriamanitra na ao anatin'ny sarotra raha Andriamanitra mamelona sy mikarakara azy ary zavatra tsy mahazatra mihitsy tamin'ny indray mandeha ihany ny zanak'Israely nihinana mana fa tsy nisy mana intsony rehefa tonga tany Kanana de tsisy mana intsony fa lasa nieritsandiny indray nitahina Andriamanitra azy tsy nisy babelika intsony maka velomin'Andriamanitra tamin'ny fahagagana ny velomin'Andriamanitra tamin'ny fomba zay tsy azony sain'olombelona eritreretina ny mpanompony de tahaka izany tsika ry havako malala zay mahatonga an'i Jesosy hoe aza manà ny am'izay hoaninareo. Ary io mpanao salama de mbola miteny hoe nanome rano koa Andriamanitra. Aza manà zay sotroinareo tsy hoe ny hanina hoanina ihany fa ny rano sotroina lay zavatra ilainao lay filana fototra amin'ny fiainatsika de omen'Andriamanitra antsika de nahoana ary sika ny manary havako, nahoana ary sika ny manahy, nahoana ary sika ny be tebiteby ny amin'ny fahasalamantsika, ny amin'ny hoavitsika, ny amin'ny ankehitrinitsika, nahoantsika ny be fisalasalama fa eo mpanao salama de manao hoe nataon'Andriamanitra ho amin'ny mpanompony zany. Andriamanitra tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Andriamanitra nanao zany tamin'ny zanak'Israely
no manao zany aminao ko vitany tamin'ny zanak'Israely zany de azony atao aminao ary mbola ataony amintsika isan'andro mihitsy mamelona sy mikarakara ny mitantana atsika ao anatin'ny efitry ny fahasarotam-piainana ao anatin'ny efitry ny tebiteby ny fahantrana eo Andriamanitra hoy ny mpanao salamo rahona fialokalofana fanazavana amin'ny alina fa izay mbola aseho ny mpanao salamo eto ny amin'ny hoe inona moa zany no mbola tsy tokony ho adonoina mihitsy de nanomezan'Andriamanitra tanindrazana ho an'ny zanak'Israely izy manao hoe nanome azy ny tany jentilisa izy ary nandovan'ny vitany firenena maro reny nomen'Andriamanitra tanindrazana re afako ny tsy tian'Andriamanitra ho adino ny zanak'Israely mihitsy de io tany itoerana io de fanomezana avy amin'Andriamanitra sambatra raha samy sambatra sika rehefa afaka malala fanomen'Andriamanitra tanindrazana tsy hoe nomeny sakafo fotsiny ihany de nomeny an'izao zay rehetra ilaina fa nomeny tany honenana nomeny tany asana nomeny tany iainana ny didin'Andriamanitra ny andininy fadimy efapoly mba hitandremany dida isaka toavin'ny lalàna zany hoe eo amin'ny tany dray omen'Andriamanitra atsika io eo eto isika no miaina ny didin'Andriamanitra ity tany nomen'Andriamanitra itsika ity nosy malalatsika ity zany de zao tian'Andriamanitra iaina atsika ny didiny iaina atsika ny lalàna de afako ina no afatra efim-panahy tiany mpanao salamo takatr'isika ity zavatra roa lehibe voalohany de izao loharano fitahiana ilaitsika isan'andro Andriamanitra andreny mahatonga azy mampatsiaro ity namoaza nanafan'Andriamanitra ny zanak'Israely tany Egipta ity loharano fitahiana sy ny fanafahana ny Andriamanitra ao ny Andriamanitra ao tsy Andriamanitra mitondra anao ho any amin'ny abatoara sanatrika hoe kampijaliana ampangina tsy zany Andriamanitra tsy faly amin'ny fahoriana sy ny tebitebin'io tebitebitsika Andriamanitra tsy zany ny Andriamanitra fa ny Andriamanitra atsika tia atsika mamelona sy mikarakara atsika manafaka atsika ary manao mihoatra lavitra no zay iritsika azy nitondran'Andriamanitra atsika fa ny faharoa am'zany fanomeza tokony mpanao salaminy amin'ny tsy fiovan'Andriamanitra izany de ny tokomeny de zao raha mamaky ny efim-panahy de zao ny fahatokitsika an'Andriamanitra mitantara ity salamo fadimy amby zato ity ny mpanao salamo mba iorenan'ny finoantsika ao amin'Andriamanitra mba iorenan'ny fotsika ao amin'Andriamanitra misy teny ny mpanao salamo zay manao hoe amin'ny salamo fasivy amby zato tafatoetra ny fok'Andriamanitra salamo fahavalo amby zato de ny voalohany Andriamanitra tafatoetra ny foko ny fanahy toy ny hira sy ankalaza fo tafatoetra amin'Andriamanitra zay ny mahatonga ny mpanao salamo mampatsiaro ity nanafahan'Andriamanitra ny zanak'Israely ity mba hananatsika fo tafatoetra amin'Andriamanitra io fotsika io masina indray mitebiteby ny amin'ny ho avy mitebiteby ny amin'ny hitondran'Andriamanitra mitebiteby ny amin'ny hoe ahoan'Andriamanitra hitondranao ny fiainako mitebiteby ny amin'ny hoe inon'Andriamanitra ny eo ambadiky ny ampitso dia tantaraina zao salamo fadimy amby zato zao mampatsiaro atsika hoe tafatoetra ny fonao rehefa matoky an'Andriamanitra ianao zany re afako malala matoky an' Jesosy efa maty tao amin'ny hazo fijalian'i Jesosy efa nombona tao amin'ny hazo fijaliana ny mampitebiteby atsika rehetra ny tahotra ny orooro efa nitsangana tamin'ny maty Jesosy velona Jesosy no zany de zao fotafatoetra ny tian'Andriamanitra ho fotsika aza manahy apetrao am' Jesosy ny fonao apetrao am' Jesosy ny fonao sy ny fanantenanao de miasa amin'ny fanantenana efa tonga ao amin'ny tany Kanana ianao ankehitriny satria ao am' Jesosy ianao de zao miasa ao anatin'ny fotafatoetra miezaka ao anatin'ny fotafatoetra mianatra ao anatin'ny fotafatoetra mifaly ao anatin'ny fotafatoetra manompo ao anatin'izany fotafatoetra zany de manjary voninahitr'Andriamanitra izay rehetra ataotsika ivavakytsika ry havako tompo ao misotranao zay fa ampatsiahivy ny teninao fa Andriamanitra mitantana sy mamindra fo aminay ianao manome zay irinay sy ilainay Andriamanitra zay mijery ny atsipiriany zay rehetra ilainay mihitsy
ny fahasalamanay, ny sakafonay, zay tafinay, zay hosotronay, ary zay tany itoeranay dia ahinao sy karakarainao. Tompo, ataovy tafatoetra ao aminao ny fonay. Fo efa napetraka teo am-pelantananao raha teo ny fonay ary fotepolo ny fanahinao masina, de aoka fo tafatoetra ny fonay tompo. Tahiny tontolo andronay anio. Ny tontolo andro atsapanay fa ny Andriamanitra eo am' Jesoa ianao dia eo ankilanay mandrakariva. Mivavaka tompo. Mivavaka ho an'ny asanay, mivavaka ho an'ny tokantranonay, mamelany elokay, mamindrafo aminay. Mivavaka tompo ho an'ny tanoranay. Ao anatin'izao vanim-potoana mahasarotra amin'ny fanabeazanay zao, de manampy ireny ho andray aman-dreny, manampy ny tanoranay. Mivavaka ho an'ireo havanay misy marary any amin'ny hopitaly. Mivavaka ho an'ireo azo pahoriana, manampy azy ireny, jereo amin'ny mason'indra fonao, ary samy ataovy resy lahatra fa eo akaikin'izy ireny ianao. Tsy malaza zay rehetra miantoraka aminao. Diovy mandrakariva ny fonay Jesoa, mba ahitany fifaliana amin'ny fiainana isan'andro. Amin'ny anaranao Jesoa. Amen.